Fahameraba-tsika tsiray avy indray tratra ity marainana talata ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola afaka mandray ny fahasoavana sy ny teny indray amin'ity maraina ity. Aloha indiratsika ny hamofinaina io dia hivavaka isika. Misaotra indrindra indray iray efa mena tombontsoa indray ankehitriny. Misaotra amin'ny taonany tsirairay avy eto. Aoka tsy ho verivery foana ny fotoananay fa ahafahanay mitombo aminao hatrany ary ihany koa azahoanay antoka ny fahamonjena izay efa nomenao anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe nifidy ahy Andriamanitra, nalaina amin'ny Tesaloniana faharoa toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo manao hoe satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany hahazo famonjena amin'ny fahamasinan'ny fanahy sy ny finoana ny marina. Amen. Voalaza amin'ireo andalan-tenireo ny zavatra anankiroa miantoka ny famonjena ny taranak'olombelona. Dia ny asa ataon'Andriamanitra ao am-po ary ny finoana velona sy matanjaka izay ananan'ireo mpanaradian'i Kristy. Asa mandritra ny fiainana iray manontolo ny fanamasinana. Tolona izay hatrehana mandritra ny androm-piainana ny ady atao amin'io izao io mba ahazahoana ny fahamasinana sy andovanan'ny lanitra. Ny fanamasinana ny Paoly dia vokatry ny ady izay nitoy nataony tamin'ny tenany. Hoy izy manao hoe maty isan'andro aho hozy izy. Amin'ny alalan'ny ezaka tsy miato no andesentsika an'ireo fakapanahan'ny Satana. Tsy maintsy katsahana ao anatin'ny herim-po tsy haitoaina ny fahitsiana kristianina ary tokony ho azonina amin'ny hafanam-po izay tsy azo zongozonina izany. Misy siansan'ny fivavahana kristianina tokony ho fehezina ihany koa. Lalina sy ady midadasika ary ambony noho ny siansan'olombelona rehetra izany, toy ny mahavo kokoa ny lanitra mihoatra ny tany. Aoka ny saina ho fehezina, aoka ny saina ho beazina ary ho fanina ihany koa izy ireny, satria saina manao fanompoana ho an'Andriamanitra isika amin'ny fomba izay tsy mifandrindra amin'ny fironana maha olona azontsika hatrany am-boka, ary misy fironana ho an'ny ratsy izay nolovaina sy nikolokolointsika izay tokony ho resentsika ihany koa. Tsy maintsy ampianarina ny fontsika mba hiorenany tsara ao amin'Andriamanitra. Tokony hanorina fahazarana maro eo amin'ny fisainantsika mba ahafahantsika ihany koa manohitra ny fakapanahy. Mahakasika ny olombelona rehetra ny teny nolazaina tamin'i Jesosy teo amin'ny Jordana nataon'Andriamanitra tamin'izany amin'ny mahasolo-tenantsika azy. Tsy nahilika ho toy ny olona tsy misy vidintsika na dia mpanota sy malemy aza, nataony izay hanekena antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Ny voninahitra izay efa teo amin'i Jesosy ny porofon'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Milaza amintsika ny heran'ny fihavanana izany. Mahatratra ny sofin'Andriamanitra ny feon'ny olombelona ary ankasitrahany any amin'ny lapan'ny lanitra mihitsy io fangatantsika io. Amirapiratra amintsika koa ny fahazavana ny taratra avy teo amin'ny varavaran'ny lanitra izay misokatra teo amin'ny mpamonjy rehefa mangataka fanampiana mba hanoerana ny fakapanahy isika. Ilay feo izay niteny tamin'i Jesosy dia milaza an'izao koa ho an'ny fanahy izay mino rehetra, ho anao izay miaina izao fandaharana izao, manao hoe ity ny zanako malalaka izay sitrako. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay iray hoany amin'izany porofom-pitiavana omenao anay izany isan'andro. Misaotra ny amin'ny fitsinjovanao anay manokana, na dia mankara anay izao tontolo izao, na dia mijoro fahavalonay ihany koa ny maro, mitady handratra anay amin'ny fomba maro isan-karazany, handavo anay ary hamono anay mihitsy aza. Ianao kosa dia mampitraka anay, mamery anay ary mitalao aminao mandrakariva izay, mba tsy ho lavo, tsy ho voarina anay izahay, fa aoka ny tsirairay avy hijery anao, hitraka ary ianao ny hampitsangana anay, ahafahanay manohy mandrakariva hiroso amin'ny fahamarinana. Aminaran'i Jesosy, amen. Izay miaro ny fara
Aleluia.